Fahameraba-tsika tsiray avindray tratra izao zoma maraina fa 20 volana jolay izao manona fahasoavan'ny tompo aminao zay manaraka tsy tapaka amin'ny fandaran'ny eto misaotra an'Andriamanitra ihany koa sika noho ny amin'ny tombon'andreo meny ny amin'izao maraina izao ary riko indrindra ny aminao dia ny tombona ho hery mandrakariva amin'ny fianaran'ny tenin'Andriamanitra. Aloha nidirantsika ny amin'ny mofonainany io dia ndao hivavaka sika. Tompo-tianay tsara indrindra mbola vempisaoranao zahay satria avy aminao ny hery rehetra ary mamposaka amin'ny fahasoavanao aminay ianao amin'ity maraina ity. Meteza ianao amboly zava-tso anatinay ary ny lasy ny anabavy izay mainy fao fandaran'izao ho voky sy ampoko ny fahasoavanao. Tonoana sy angatahany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao inona no antony manosika antsika. Ilaina marika toko 12 13 sy ny 14 manao toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy ny antsony mpiana ny anatona azy ka nanao taminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa fa io mpitondra tena malahelo io no efa nandatsaka be no izay rehetra nandatsaka tao amin'ny fandatsahan-dakitra. Fa izy rehetra dia tamin'ny habean'ny fananany nandatsahany tao, fa izy kosa tamin'ny alahelony no nandatsahany tao, izay rehetra nananany dia ny fivelomany rehetra. Amen. Ny anton-javatra manosika antsika no mamaritra ny toetry ny asantsika ka misy fitomboka amin'ny fahafahambaraka na ihany koa fahamendrehan'ny fitondran-tena ambony. Tsy ny zava-dehibe izay hitan'ny maso rehetra sy dirain'ny lela rehetra tsy akory no isain'Andriamanitra ho sarobidy indrindra. Nomen'ilay mpitondra tena mahantra ny fivelomany hoety manao ny kely mety ho vitany ary nampiafy ny tena tamin'ny sakafo izy mba azahoany manome an'ireo farantsakely roa amin'ny asa izay tian'ireo ary nataony tampinono izany. Ino izy fa ny raina any an-danitra dia tsy hijery fotsiny amin'izao ny fahasairanany lehibe. Io toe-tsaina tsy misy fitiavan-tena io sy io finoana tahaka ny zaza io no derain'ny mpamonjy. Eo anivon'ny mahantra dia betsaka ny maniry mafy ny anio ny fankasitrahany an'Andriamanitra noho ny fahasoavany sy ny fahamarinany. Maniry mafy hiara-misalamy rahalahany izay ambinina kokoa izy amin'ny fanoharana ny asa fanompoana an'Andriamanitra. Tsy tokony atositosika ireny fanahy ireny raha miteniny amin'ilay mpitondra tena Jesosy manao hoe efa nandatsaka be noho izay rehetra nandatsaka tao amin'ny fandatsahan-dakitra hozy izy dia marina ny teniny. Tsy teo amin'ny antony izany ihany fa teo amin'ny vokatry ny fanomezana ihany koa. Toy ny renirano ny hery miasa mangina avy amin'ny fanomezana kely. Kely izany tamin'ny voalohany nefa ny tombo sy ny alalina raha nikoriana nandritra ny taonjato ny fandimby. Tamin'ny fomba narivony no nandraisany anjara, tamin'ny fanampinany mahantra sy ny fanampariahana ny filazany tsara. Ny ohatra ny fahafoizan-tena nataony dia niasa ary niasa hatrany amin'ny foana rivony teo amin'ny tany rehetra sy ny vaninandro rehetra. Dia toy izany ihany koa ny fanomezana rehetra sy ny asa rehetra atao amin'ny fo madio maniry ny voninahitr'Andriamanitra, mifamatotra amin'ny fikasan'ilay manana ny hery rehetra izany. Tsy misy olona afaka matotra ny soa izay mety ho vokatra izany fa iry ny tompo izay rehetra ometsika, izay rehetra ataontsika ho aminy dia tena any ny finiavana amin'ny fitiavana ary mifangorahana avy amin'ny fontsika tokoa. Ingany ny toe-javatra nisy teo amin'ilay mahantra iny izay nanome farantsa tena kely kanefa avy amin'ny fony rehetra sy izay nananany rehetra dia sy tsomantsika lesona amin'ireo izay atolontsika an'Andriamanitra. Amen. Tompo-Andriamanitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Mangataka aminao zahay mba hiasan'ny fanahinao hatrany ka vita hanolotra hampahatokiana ary hanolo tena mihitsy ny momba anay rehetra amin'ny fanarahana anao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.